Korontam-bolo événement natokana ho an'ny volo le izy hoentina anasavatana kokoa ny resaka momba ny volo satria tsy dia mbola misy miresaka izy io dia midiniana amin'le izy zany ny resaka faharazatana ny karazam-bolo eto amintsika sy ny fanekentsika ny mitondrantsika ny volontsika iny zany fa tsy hoe raha ohatra ka forcena olo misy ho azy le volo ohatra fa satria izay ny eken'ny fiarahamonina ampiarahana ny olona mikarakara volo rehetra izy na lisy be na curly na rasta dia misy matianina maro ao afaka manampy anareo amin'ny fikarakarana ny volonareo. Natural hair activiste filazasa amin'ny teny anglais olona nanaiky tanteraka ny maha-izy ny volony sy manome fanampiana sy mizara ny expérience momba ny volo indrindra. Ny mampiavaka amin'ny natural hair activiste eto Madagasikara dia ny produit vita malagasy ihany mampiasaiko say produit naturel zany ny filazana azy. Ny tena tanjoko zany amin'ny zavatra ataoko dia ny fitenenana ny olona hoe tsy volo tsotra ihany akory hoe volo tsara fa rehefa hainao tsara ny karakarana azy dia ohatranazy